Anaranako, Rabimanantsoa Nikolay Ivanovitch, mpianatra amin'ny Université Saint-Michel Amparobe en tant que génie mécanique et informatique industrielle. Nahita za sur écran YouTube, tamizany surfa tamin'ny YouTube, présentation NEM, oui, un moyen d'aider les jeunes. Anampin'ny tanora izy amin'ny atrikasa zay ataony. Ohatra misy famorana ny tanora mba hanavitra ny Madagasikara. Nahita an'izany za flatte be tamin'ny resaka fandaminana stratégie rehetrarehetra tao anatiny. Resy lahatra za tamin'izany en tant que za chef d'équipe tao amin'ny équipe anay. De nitente angataka rendez-vous tany amin'ny UM za tamin'izany. De resaka tazany tamin'ny mamako za. De oui, maman, misy zavatra ohatran'izany ataony Andry Rajoel amin'ny UM fa manampy tanora izy amin'ny projet ndeha ataoko atoato. De mamako tonga de nanaiko hoe ao fa za ndeha angataka audience any amin'ny Mapara tanà Waterfront. Nandray zay missionnerie na rehefa avy eo de nitantara le projet tany aminy zay tamin'izany. Ty forme générateur ty l'étude du fonctionnement rehetrarehetra. Le projet global zany nélaborena teo. Démontreko aminazy le izy tonga de azony automatique zany hoe principe de fonctionnement satria entre technicien no miresaka. Entre technicien no miresaka mazava ho azy na de dessin calcul no amarinina eo. Intéressé izy tamin'le projet tonga de nanaiky fandretana lazay fa tianay le projet nao fa ho raisinay ato. De falifaly ny membre rehetrarehetra na inan'izany resaka zany. Fa raha vao vita ny étude rehetrarehetra avokany automatique financement nareo de lasa nareo mandemanao réalisation. Faly zay tamin'izany. Andehanao le étude, processus ny étude rehetrarehetra. De rehefa vita iny, décembre nandehananao stage zay pour 3 mois. De tao amin'ny mi-juin tao zay vao niverina teto tanà. Tanà zany antso missionnerina, début mois de juillet, efa tsy mandray appel izy. Nandeha tany amin'Arena Ivandry za rehefa avy eo. Tonga tany amin'Arena za de nisy vehivavy nanokatra ny trano bureau département ny UM zany le bureau ny UM. Tonga teo hoe teny andeha misy rendez-vous missionnerina za mitelo ato. Tenen'ile vehivavy fa missionnerina efa tsy miasa intsony fa ny primature. Tonga tao amin'ny missionnerina zaho. Ivelany. De nandondona zany niditra nampidiriny. Naseko anazy ny résultat, calcul, dessin, ty izy vita ty. Fa bon, misy vaovao tsara atsika teneniko. Par rapport amin'ny budget global nomezako anao tany, niena be le vidin'ny zavatra tokony ho ataontsika. Fa lasa niena lavidavitra anao zany ny budget tokony anaovantsika le réalisation. De niditra zany. De naseko anazy le budget total taty afara ny étude. De teneniny teo hoe pida be loatra ty somme ty teneniny. Monsieur Andry Rajoel tsy possible anaiky an'ty mihitsy. Lafo trop le projet ty. Fa fantatrao ihany izy, makikitra be izy amin'ny resaka vola. Tsy safatra vola mivoaka zany. De vita teo ny resaka. Tosiko voalohany. Avant le projet lasa tany am'zareo. Famaly message tsara zay tamin'ny tao anatin'ny messenger. Mamaly message tsara zareo. Vao mandefa message anankiray za hoe bonjour mamitiana Nikolay, tonga de réactif zay be zero message. De nefa raha vao lasa tany ny projet, d'ici donc ngamba dans une semaine teo za efa lasa tany nanao stage tanantanàna tanambily be, efa manomboka tsy mamaly message. Des fois mamaly, des fois tsy mamaly. Raha vao tonga taty za hoe nandalo tamin'ny missionnerina za nefa missionnerina tsy mandray za, tonga de lasa tsisy contact intsony. Bye. De lasa zareo zany. De manontany tena za hoe inona ny hafaran'le projet nataony tany, de inona ny hafaran'ny déposition de projet nalefany tany. Moa ve ny UM tena fanampiana ny jeune marina sa fakana le idée ny jeune créateur mba ho contourner ny zareo ho lasan'ny zareo manokana le idée zay ny foroniny hatramin'ny ela. Zay ny déclaration ataoko.